Marantsika ankehitriny ny hevitra manao hoe mandrasa ho avy ny tombo. Ny lioka toko faharaiky amby roapolo le avana ivetra ny loatsika raha sitrako dia hamaky sika miaraka ny andininy fa 7:20 ihany. Lioka toko faharaiky amby roapolo ka ny andininy fa 7:20 ihany vakitsika miaraka amin'ny aran'i Jesosy manao hoe amin'ny faharetanareo no atanareo ny ainareo. Amen. Amin'ny faharetanareo no atananareo ny ainareo. Raha ny bokin'ny lioka riavana ty araiky amby roapolo ty jerena dia vanim-potoana anankiroa mazava tsara no voalaza ao. Dia eo aloha ny filazana ny aminay aravan'ny Jerosalema ka ampimanany Jesosy ny mpianany zany fa ho mafy ny azo anreto mpianatra reto mialohan' zany faharavany satria ho pitehan'ny romanina rava sy potika ny tempoly. Kanefa ihany koa dia miresaka vanim-potoana izy any hoe tsy maintsy zavatra isy amin'ny fiafarany zao tontolo zao dia ny vanim-potoana ankehitriny zany iainana ny fanenjehana isan-karazany. Zany zavatra roa zany lazainy eto, faminaniana ny amin'ny aravan'ny Jerosalema, kanefa ihany koa faminaniana izay milaza ny amin'ny fiafaran'izao tontolo zao. Fa tokoa mantsy ry havana fa misy tantara eo, nisy fitoram-bato na azon'ny kristianina, nisy fisamborana, nisy fitsarana, nisy fianakaviana zay nanarany havany. Misy le mpiavana eto lasa mifandrafy, misy fahafatesan'ny mpino, fanenjehana isan-karazany, ary vao marina tao amin'ny tantara zany, fanenjehana mivaivay manomboka ny andininy 12 eo zany. Tanteraka 100 tao Jerosalema teo amin'ny fiangonana voalohany ireo zavatra zay nitantaraindreo alohan'ny fandravana ny taona 70 matsy ny rava ny tempolin'i Jerosalema. Dia mampiomana eto ny Jesosy Kristy ny amin'ny manahoana moa zany kristianina miandry ny fiavian'ny tompo zany, zany hoe taona 70 zany efa ela be zany fa isika hatramin'izao 524 mbola miandry sika ny fiavian'ny tompo, miandry, tsy miandry ny amin'ny faharavan'i Jerosalema sika fa miandry ny fiavian'ny tompo ankehitriny. Amin'ny faharetanareo no azonareo ny ainareo, atananareo ny ainareo nyvolaza eto. Kristianina miandry isika ny fiavian'ny tompo ka mampiomana atsika ny tompo eto, mampiomana atsika ny tompo mba ahatonga atsika ahazaka hiaritra fahoriana. Kristianina mahazaka miaritra fahoriana amin'ny faharetanareo izy. Efa miverimbelina foana zany hoe maharitra sy maharitra zany avana malala, miandry, mahandry sy ny sisa. Ndikany teny hoe miaritra eto na eo amin'ny faharetanareo dia milaza faharetana fandeferana fahaizana mijoro, miaritra. Zany hoe tsy miandry fotsiny fa maharitra amin'ny finoana, na dia misy fanenjehana azy, na dia misy loza azy, na dia misy fandravana azy, na dia misy fijaliana azy. Maharitra. Ny hoe maharitra eto faharetanareo dia ny tena hoe fijoroana mafy amin'ny finoana, tsy miala amin'ny Kristy na inona zava-mitranga. Raha jerentsika miteny fototra amin'ity hoe faharetanareo ty dia zao mivolaza zany hoe hipomone, efa ndenina teto moa zany, ndikany hoe hipo dia inona ambany, ndikany hoe mone na meno dia hoe mijanona na mitoetra, zany hoe fitambaran'ny hoe ambany sy ny hoe mijanona, zany hoe mijanona izy zany mijanona ao ambany, petraka ao ambany. Arabaky teny zany dia ny hoe mijanona ao ambany, mety hoe eta mavesatra io, maharitra eo ambanin'ny tsindry. Zany natao hoe faharetana eto,
mijanona ao ambany eta mavesatra tako hoe misy manindry be eo andohanao dia ao ianao zany miaro-paty eo. Misy heritsainao toena manindry ianao, misy zavatra lehibe noho ianao, hery lehibe noho ianao manindry ianao. Arabaky teny dia zay, mijanona eo ambany eta mavesatra, maritra na dia eo ambany tsindry aza. Ny olona maritra zany dia tsy mitingitinginy eny ambony eny fa aty ambany, zany maritra. Ka ndikany eny zany zay hoe tsy miala na dia voatsindry aza, mijoro na dia misy fahoriana mafy aza, mijoro na dia misy fanenjehana aza, maritra na dia misy zavatra manavesatra aza. Zany no nampiasain'i Jesosy Kristy le teny eto hoe maharitra, hypomone, hypomeno na hoe maharitra, mijanona mitoetra eo ambany. Zany hoe le zavatra misy eto zany dia tena tsy afa-manoatra ianao fa dia miaritra eo ianao, faharitana amin'ny fijaliana no hitehirizanao ny ainao. Vao eo Jesosy milaza hoe tsisy overina dia ny singam-bolo ray amin'ny lohanareo aza dia mitendry izy hoe amin'ny faretinareo. Any hoe rehefa tian'Andriamanitra ny miaro anao, arovany ianao, fahavelany ianao, nisedra andreny zavatra sarotra eny, tia no mafy amin'ny finoany ianao, ny faharetanao, ny fijalianao, zany no atananao ny ainao. Tsy miresaka famonjena amin'ny fahafatesany vatana loatra zany Jesosy eto, fa tena milazana amin'ny fiainana ho avy any aoriana. Avelin'Andriamanitra iseho amintsika ry havana, reny zava-mangidy maro samihafa reny, rehefa tena manao an'Andriamanitra sika, ampimanin' Jesosy ny mpianatra zany, satria mpianatra ny resahany eto, natao hiaretany reny fa tsy natao andosirany reny. Tanysaina mialoha zao no azo anareo, dikan'izany dia miomana fa zao no azo anareo. Ho mpianatra ny resahany eto, olona efa nampianarina, olona efa vodim-pinoana, zay no afarana eto. Tsy handosy pahoriana noho ny amin'ny tompo, fa tena hijoro vavolombelona, tsy ho kivy, tsy hiemotra. Zany matsy ny fanoetra amin'ny maritra eto, miemotra. Misy olona efa nanaraka ny tompo dia lasa niemotra, voatsindry tao izy anga, mahatsiaro tena hoe voaenjika izy, voatsindry izy, dia miemotra. Fa ny tena kristianina marina miandra amin'ny fiavian'ny tompo, tena mijoro amin'ny finoana. Zany ny toetra takiana amin'ny mpianatra eto, mandritra ny loza sy fanenjeny, satria natao aza lambo ny kristianina raha miteny resaka boky l'Apocalypse isika. Noterana hivavaka amin'ny mpanjaka ny kristianina, nienjehana amin'ny finoana. Fa misy kristianina tena mahatahiry ny finoana, miaritra na dia ny finoana aza, mijoro amin'ny finoana. Zany ry havana no rasana amintsika amin'izao andro ny advent zao, miandro ny fiavian'ny tomposika, tsy mandositsika, tsy mivadi-pinonotsika, tsy mivadika amin'ny Jesosy tsika, mba ahazoantsika ilay tena famonjena. Mahazaka miaritra fahoriana ave ianao, afaka manontany tena ianao, za ve mahazaka fanenjehana, za ve mahazaka fankahalana, za ve mahazaka misary, za ve mahazaka an'izao. Satria zay no voalahatra eto, ny mpianatra ny tompo dia ampimanina amin'izany, sy mihontsina na inona ny navesatra zay nanenjehana azy, 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡𝗟 sy ny sisa. Zany natao hoe miaritra eto, fa ny fiaretana akory tsy milaza fahareseny zany. Hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe zay maharitra hatramin'ny farany no hovonjeny. Ara-tsoratra masina zany, misy valiny io fiaretanao io, misy valiny io. Fa ny faharoa ry havana, kristianina miandra fiavian'ny tompo dia kristianina mahazo antoka ny fiainana mandrakizay, fiainana mandrakizay ny tianambary eto. No atananareo ozy izy ny ainareo, mahatana ny aina na mahazo ny aina na hoe manana ny aina. Ny aina resahany eto dia mitovy teny amin'ny hoe fanahy ihany. Raha miteny grika dia misy teny maromaro milaza ny atao hoe aina, fa eto dia hafa mihitsy nilazany hoe aina eto, tsy le hoe aina le fofinaina iny, tsy hoe maty tapotra ny aina, fa tena le fiaina fanahy zany resahany eto.
fanahy ny fanahy maolona zany rehefa maty ianao ny fanahinao akory tsy maty ao amin'Andriamanitra ny fanahy maolona ao anaty le zavatra sarobidy indrindra kanefa mety ho very zany raha tsy mitandrina antsika dia zao no tenin' Jesosy hoe inona moa ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ny inona izy very ny ainy dia mitovy amin'io teny misy ty hoe azo ny ainareo ty psyché moa filazany azy very ny ainy very ny fanahiny na azonao azy zao tontolo zao nefa very any amin'ny afobenao inona moa ny dikan'izany fa isika kristianina dia mahazo antoka ny fiainana mandrakizay ka na dia miaritra azy sika dia miaritra vetivety zany zay mahatonga ny apôstôly Paoly laza hoe ny fahorianay ozy izy dia maivana nefa mifahorian'ny apôstôly Paoly zany mazana zany a fa maivana ozy izy rehefa mpitain'le amin'ny voninahitra maharitra mandrakizay ny fanahy ny aina ao anaty dia ndika ny teny psyché eto le fanahin'ny olona na io voavonjy na io voavonjy na io ho very any amin'ny elo Jesosy dia miresaka eto ravana malala momba ny atao hoe fandravana ny tempody ny ady sy ny korotana ny fanenjehana ny mpino ny fahorian'ny vahoaka jiosy ny sisy misy famoiza-po lehibe ao anatin'izany dia hoy izy ny hoe amin'ny faharetanareo no ahatanareo ny ainareo midika izany fa raha maharitra ny finoana ianareo dia ka tsy mivady any Kristy tsy mandao na misy fanenjehana aza dia ho voavonjy ny fanahy ianareo ho voavonjy tsisy atony tokony haretanao raha tsy manan'izany fanantenan'izany ianao very maina ianao tsy misy dikany ny haretanao raha tsisy farany zavatra rehetra tsaloha ve mandosy fahoriana raha zany izy kristiana inona ny ijalianao amin'ny tefon'Andriamanitra ity raha tsy manan'izany fanantenan'izany ianao tsy misy dikany tokony hanamponao an'Andriamanitra mihitsy tsisy antony raha tsy manan'izany fanantenan'izany hoe miaritra eto sika malagasy moa miteny hoe zay miaritra ihany manina moa miaritra ihany ny tafa miaritra kely dia tsy haiko nareo miteny an'izany zay miaritra ihany ny fiaretanao matoanao miaritra misy zavatra zay anerenany andrandrainao sy antenanao ary zany no ampirezan'ny apôstôly etony hoe amin'ny faharetanareo no atanareo ny ainareo Jesosy tsy milaza hoe tsy ho faty ianao tsy misy an'izany na hoe tsy jalo mihitsy ianao lainga koa zany hoe rehefa mivavaka ianao dia tena milamina tsara ny fiainanao tsy hisy orana tsy misy an'izany fa ny faharetan'ny mpino eto dia hitondro azy any amin'ilay famonjena sy fiainana mandrakizay tsy mampanantenanao hoe fiainana mety androany sy anio ny tompo raha ty firizantsara ty nijerena tsy ny androany ihany fa mampanantena fiainana tsara lavitra izy avelany iseho aminao ny lahazava-dratsy rehetra mba hahatonga na iorona mafy anananao fanantenany ny amin'ny fiainako avy ho isikany hoe tena tsisy tokony haretanao raha tsy manan'izany fanantenan'izany anao fa inona moa zany ny haretantsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa noho ny amin'ny Kristy zay efa niaritra ny mafy ihany koa dia mampanantenantsika fiainana manakizay zany no manosika antsika hoe Jesosy aza iny zanak'Andriamanitra iny olona tsy nanatsiny tsisy mahadiso azy niaritra iza moa zaho ny tsy hiaritra tsy resaka fiainana ara-nofo loatra ndresahan'i Jesosy eto fa fiainana ara-panahy mikasika ny fanahy fiainam-panahy mampanantena fiainana manakizay izy tsy mampanantena fiarovana amin'ny fahafatesana eto Jesosy Kristy zay loatra ndresahana eto hoe tsy haninonareo na hoe tsy ho samborinareo tsy gadrinareo fa tena voamaika ary amin'ny teny hoe zany tsy maintsy isy ho enjehinareo ho vonony ianareo zany ny afaran'ny mpianatra fa mampanantena kosa izy nefa misy fanavotana lehibe ho amin'ny famonjena ny fanahy ny faharetanareo no hitondranareo ho any amin'ny famonjena zany no mampaherantsika ravana malala marina fa tsy hoe ny fianamponin'Andriamanitra tsy hoe fijaliana foana akory tsy hoe nateraka hijaly foanitsika fa mifandimidimby eo amin'ny fiainantsika eo na ny fahoriana na ny fijaliana na ny mety fahasalamana ny tsy fahasalamana ny aretina sy ny sisa
mety fanambinana ihany ko avy amin'ny Jehovah zany fa eto kosa dia mampitandrina izy na dia ny tempolo zay tsara rafitra aza iry amin'ny ambonin'ny fahaeniny ary dia mety ho rava sy ho potika tsy azo andrenana fanantenana ny zavatra ny tany no fa isika dia manana fanantenana amin'ny fiainana mandrakizay zany no anarantsika amin'izao andro advento izao. Ry havana etra amin'ny tompo ny fandravan'ny romanina fandravan'ny fahavalo dia fandrahonana ivelany ihany zany famonoana ivelany tsy mahafatany fanahy zany fa ny fiaretana kosa dia toy ny tetezana mampifandray ny fiainana ety amin'izao tontolo izao fiainana tany makany amin'ilay tsara lavitra maharitra makany amin'ilay tsara lavitra ilay fiainana mandrakizay zay masy ilay maharitra fotoana lava ny resahana amin'izany tsy hoe miharitra vetivety fotsiny fa maharitra mandra-piavan'ny tompo zany no takina amintsika raha vita tsika zany azysika antoka ny fiainana mandrakizay tsy hoe mahazo vetivety tsika dikany hoe mahatany eto fa tena manana fiainana maharitra lasa anjaranao ilay fiainana tsy esorona aminao tsony zany rehefa maharitra hatramin'ny faranao tsy ho very no fanahinao tsy ho very anisan'ny mampitahotra zany hoe very any amin'ny fahaveretana mandrakizay zany dia nyzao miomana ary raiso Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao izy ny fanantenantsika farany zavatra ny tany toa mamitaka zavatra ny tany toa mahakivy fa soa ihany fa io Jesosy zay mampianatra antsika fa ety amin'izao tontolo izao nataontsika fahoriana nefa matoky ho ny teny fa izaho efa naharesy izao tontolo izao ho mpandresy isika rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy ny faharetanao amin'ny fanenjena no ahatonga ny fanahinao ho voatahiry tsy ho very ho any amin'ny fiainana mandrakizay ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanany amen.